faturany fisaitsaina na mifiritireta na niaty zay mbola hitadiavany vahola fa androany kokoa ianao no alefa tenao androany anasitra anapaka amin'ny kokoa zay anzerany tsirairay avy ianao mitenao afanao ako ho taimboraka hitondra fampitombono sy ampahvokatra ny fanany tsirairay avy ka ho izy valibavaka marakaraka sotra Jesosy anao ato Fahitana. Aleluia! Aleluia!
isaorantsika ny tompo ary isaorana lehibe ihany koa ny mpanompony iray mandehibentsika filompamonina sy fitahaka an'izao irak'izao dia tsy iza fa apôtre David Alikoponandasana sy ny vady Andefimandry izay nanome fitokisana ny tenanay ahafahanay mampidi toerana azy eto iray androany. Toerana lehibe loatra ty toerana ity ary zava-masina loatra ny asa izay mpanaovina izy ireo anay eto fa fahasoavana. Alleluia. Fahasoavana ka na dia tsy menika aza dia meny tompo an'izany fahasoavana izany izay finahitra ho an'i Jesosy. Misaotra ny mpiandraikitra rehetrarehetra eto anatiny iraka. Misaorana ny mpiandraikitra rehetra tsy hanavahana satria mety tsy ho voatanisana tsy ho voatonina ny sasany dia ozy hoe efa adin'ny pastera izay tsy adiniko ianao fa mandeha ny fotoana dia hoy hoe misaotra ny mpiandraikitra rehetrarehetra manomboka hatreny ambaravarana ka hatraty amin'ny toerana masina. Misaotra ny musicien rehetrarehetra ny tompony hitahy ny ministera-panofontsika tsirairay avy. Alleluia. Dia misaotra manokana mahita endrika mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy anatin'ny efitrano ity samy mpanompon'Andriamanitra fa mahita olom-bositran'Andriamanitra vitsivitsy dia mankasitraka ny fiarahana hazakazaka anatin'izao ministera izao. Ny tompo avindirany samy ahitaka ny mahila ministerantsika tsirairay avy dia ho tanteraka ny teny Jesosy hoe ho vavolombelona isika hatrany amin'ny farana tany. Alleluia. Hitahintsika ny tompo. Androany hariva dia hianatsika ao anatin'ny hevitra hoe mitombo amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Alleluia. Mitombo amin'ny finoana fa tsy hitahinao ny tombo. Ndao fa hiara-velintsika kely zany lohevitra izany hoe mitombo amin'ny finoana fa tsy fahitana. Isa 2:3 rehetra. Dia ndao mampitantsika amin'ny ankilantsika indray hoe mitombo amin'ny finoantsika manomboka androany hoe fa tsy fahitana. Dia lazao azy amin'izay ny soratra masina hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. Hitahintsika ny tompo. Iresakintsika ao anatin'io minitra izay ananantsika io ny amin'izay hoe mitombo amin'ny finoana fa tsy fahitana. Dia avitrantsika dia nijery ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Korintiana 4:5 dia ny 7. De Corinthiens 5:7. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. Amen. Fa finoana hoy Paoly apôstôly no andehanantsika fa tsy fahitana. Ahoana ry zany hoy ianao hoe hoy hoe tsotra zany manana finoana dia dana mandeha. Dia ny toy dia miverena ny fitsinova volom-belona. Alleluia. Satria ny zavatra rehetra dia hainy. Ka rehefa mandeha amin'ny finoana ianao, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao hainao atao. Mampalahelo ny amenantsika. Hoy aminao aza miany terena ianao anao amen. Fa aoka ny finoanao hialoavana, aoka ny amenanao hialoavana finoana. Fa tsy manao amen ianao vao mieritreritra. Tahiny tompo ianao. Hoy hoe tsy manery ianao anao amen fa aoka ny amenanao hialoavana finoana. Fa tsy hoe manao amen ianao dia mieritreritra hoe ho tanteraka ve zany? Possible ve zany? Hitahintsika Andriamanitra. Alleluia. Ka hoy ny Baiboly teo hiverimberina matetika ty teny ity androany hariva ary grave amin'ny subconscientnao izay mandrehy. Dia manomboka ho hisy finoana hitsangana indray ao anatinao.
manomboka ho hisy finoana velona indray eo amin'ny fiainanao. Ka raha andeha ianao ninona zava-sarotra eo anatrehanao eo anoloanao dia ny zavatra iray azo antoka ny finoanao mandravona ilay sarotra. Ny finoanao mandravona ilay fotoantoana. Androany hariva mila mahita finoana mitsangana eto amin'ity irakia. Tsy hoe akory ianao no tsy manam-pinoana, fa ny hevitra dia milaza hoe mitombo amin'ny finoana. Tahin Jesosy ianao. Ka eto aho te hilaza aminao androany hariva. Tsy izay rehetra manara-dia amin'ny tompo akory dia be finoana. Tsy izay rehetra manompo ny tompo koa dia be finoana. Fa tsy vitsy ny olona manompo an'Andriamanitra fa kely ny finoana. Tsy resaka ilay olona anatin'ity fiangonana ity akory aho, fa raha mamaky ianao ny Baiboly dia ny mpianatra Jesosy mihitsy aza nahazo teny mafy tamin'i Jesosy indray andro hoe noho ny akely ny finoana rehetra. Allo? Ary tsy vitsy koa fa nisy ny olona izay nitady famonjena, nitady fanafana tamin'i Jesosy dia mba nanantona mangingina hitady sitraka amin'i Jesosy hoe izy koa ny fanindeso tamin'ny mpianatra anao fa tsy vitany anaovako bebe roso. Dia hoy Jesosy tamin'ilay olona tezitra mafy hoe rikely finoana mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ny zavatra anankiray tiako hiampita ao an-tsainao androany. Raha misy ny zavatra tsy andeferan'i Jesosy dia ny fahitan'ny finoanao tsy miova. Ny fahitan'ny finoantsika tsy mba mitombo. Hitahy ianao Andriamanitra. Ko mangina verina ny fiangonana satria mafy loatra ve ny fomba fotoroko. Hitahy ianao Andriamanitra. Hitahy ianao Andriamanitra. Mila mitombo ny finoanao ry avana. Ny zavatra misy amin'ny fiainantsika kristiana, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy androany fa amin'izao générationtsika izao dia ny zavatra mampahetaheta ny kristiana dia ny andray foana, andray foana, andray foana. Nefa ny zavatra anankiray tiako marina amintsika zanak'Andriamanitra manatrika eto androany hariva, ny fatran'ny zavatra afaka raisinao avy amin'Andriamanitra dia ny fandraika amin'ny fatran'ny finoana anananao. Ny fahagagana izay andrandrainao hitrangy eo amin'ny fiainanao dia ny famaritra amin'ny fatran'ny finoana izay mitoetra ao anatinao. Misy fanoharana hoentin'ny dadantsika mampianatra izay mazana hoe maninona moa ianao mahery vaika be mandroka devoly. Efa misy mome satria mahay leçon izy. Fandroana izy ampiaritsika amin'ny fiainantsika. Allo? Hitahy ianao Andriamanitra. Iya. Hitahy ianao ny tompontsika androany. Ry havana, itsika rehetrarehetra dia raha hiteny aho hoe ny zavatra rehetra dia ainao tsara mamely izany soratra masina izany. Fa ndao ho tadiavintsika androany hoe ahoana ny hahatanteraka an'izany hoe ny zavatra rehetra ainina. Manomboka apetraka amintsika izay manatrika eto androany hariva ny fanontaniana hoe tena mivy ianao. Alleluia. Manaiky ianao manao amen ianao dia izay hoe alleluia. Fa ho tohizako ny fanontaniana, aty mivily ianao ninona ny Jesosy. Aty mivily ianao ninona ny Jesosy dia ohatrany ahoana ny fatran'ny finoana ao anatinao. Possible ve ty ankizy lahy aty nateraka azy ohatr'izao foana izy, nefa izy isan'andro omeny dadany izy omeny dadany sakafo isan'andro. Fa raha tsy izay dia ho velom-panontaniana ny dadany hoe fa inona ny manjoa an'ity tovolahy ity. Hitadiavana fanafody anasitrana izy, anasitrana anazy amin'ilay tsify tombolo nefa mihinan-kanina foana. Zasy ianao tahaka izany koa indraindray. Fa fotoana androany anomezan'Andriamanitra anao piqûre vitamine, arahana protéine spirituelle
Mitombo amin'izay ny finoanao ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Ry havana, ao tonga saintsika partirany androany ity fa sy normala ny olona anankiray mihinan-kanina isanandro nefa tsy mitombo. Na sy protéine aza no hoaniny isanandro. Marina sa diso? Ka normala ve ianao izay mihinana n'ilay sakafom-panahy eto foana isanandro nefa tsy mety mitombo ny finoanao? Ahoana moa ny ilazako fa tsy mety mitombo ny finoanao? Le zavatra nandandrainao iny ka mbola iny ihany nandandrainao androany. Le zavatra nampangetahetagnao maro ka mbola iny ihany no hetretanao androany. Fa mbaty ty androany ity ahita fahasoavam-baovao ny fiainanao. Hoy aho hoe ahita fahasoavam-baovao ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Ny bokin'ny Romana dia milaza tsara ny Romana 7:10. Fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Androany ve ianao vao sambany mandeha toriteny? Ny valy angamba dia tsy avy hatrany. Ankoatran'izay olom-baovao vao sambany tonga eto androany. Fa androany ny tompo anetsika an'izay zavatra izay ao anatinao. Atao tonga azo tsa-pahitana eo amin'ny fiainanao amin'izay ilay finoana partirany ty androany. Atao hita sy azo tsa-pahitana maventy ao anatinao sy amin'ny fiainanao amin'izay ilay finoana. Dia ho hita eny amin'ny fiainanao ny fiantsaikany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Ka eo anatin'izay nefa dia maro mandika vilana hoe andeha amin'ny finoana fa tsy fahitana. Dia hoe andeha hivavaka eny hoe aherika alamanjana rehetra eny zany izay pasteur fa tsy mila trano hita maso ity intsony. Diso ianao. Ny fiangonana ny finoana tsy fiangonana. Fa ny finoana dia zava-panahy. Ao anaty ao ilay izy. Zavatra tsy hita maso. Fa ny fiantraikany dia afaka hitan'ny masontsika tsara. Ny fiantraikany azo tsa-pahitana tsara. Amen. Ka androany mampianatra antsika ny tompo. Ny finoana dia miaika avy ao anatinao ao dia tsaraina amin'ny vokatra eny amin'ny fiainantsika eny. Mpiampatsiahanao androany hoe raha mbola tsy afa-po ianao, nda miezaka manao izay hampitombo ny finoanao bebe kokoa. Halleluja. Halleluja. Hitayanao ny tompontsika. Hitayanao ny tompontsika. Ka hoe taminao teo hoe ny finoana tsy tiditra amin'ity. Hoe raha mampitombo finoana zany pasteur dia mandraina mienina mivavaka etsy amin'ny mamonjy premier-messe etsy amin'ny dia miravany ao dia asa izy indray misy miditra mivary dia asa monjy délivrance indray amin'ny tsy fitorotonao mitety fiangonana no anambarana fa be finoana ianao. Fa avy ao anatinao ao misy zavatra ngeza be mi-impacte ny fiainanao. Finoana ny anarany. Hitahintsika Andriamanitra. Raha vakintsika ny bokin'ny Hebreo 1:20 dia voalohany dia ampy ahazava tsara amintsika ilay teny atao hoe finoana. Dia ozy izy hoe ary ny finoana no fampikina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fampikina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Misy zavatra zany mbola tsy hitan'ny masonao izy fa antignainao. Ozy hoe lagnan-dafy zay. Tahitompona. Manantena n'ilay zavatra ianao nefa izy mbola tsy hitanao maso. Dia avy eo fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana zany dia système de démonstration. Anehoanao izay zavatra any anatinao any ilay fanantenana.
Halleluja. Raha mpanangana olona vitsivitsy eto amintsika androany arivo hoe inona ny antenainao misy mbola tampony sy tonga dia tafiteny eo izy hoe zany andrany raha anaty tsy tononiko aminao fa nitompo efa mandre azy tahitompo ianao fa raha voalefa mpitanako hoe ianao inona ny andrandrainao inona ny inonao dikan'izay. Halleluja. Fa be dia be aloha mieritreritra hoe rehefa mitombo finoana dia hanomboka izezazeza hitety fiangonana very ianao tahitompontsika. Fandroany rehefa mivoaka eto ianao alefa aveo dia hivavaka ho an'ny fonao sy ny fananao mba tena hitoetra ao anatinao ilay fanany finoana ary finoana tafatoetra no hitoetra ao anatinao fa tsy finoana manitsidina kory satria ny finoana rehefa manitsidina sy ahitambokatra fa rehefa tafatoetra ny finoana amin'ny olona anankiray dia misy fitrona vavonena. Halleluja. Engany eo tafatoetra ao anatinao ilay finoana ary sy mitoetra fotsiny izy ka mijanonao statika fa mitoetra ao anatinao izy sady mandrobona misandrana mialehibe hatrany ary dia mianso fagagana amin'ny fiainanao izy efa atorany fiangonana. Halleluja. Halleluja. Ka betsaka amintsika kristiana ny tena tsy ratsy mahazoto izy mandeha mivavaka mahazoto izy mandeha manao ny asa fanompona fa ity tsy mitombo hitayanao ny mitombo. Ary za koa raha miresaka izany tsy manakivy ianao na manakinanao fa manisy ny lalam-piainanao. Ny raha ny tompo eto androany tsy anakina na anakivy olona izay tafatoetra ao anatina tempoka anankiray izay mety ho resahan'ny tompo eto. Fa ny raha ny tompo androany andeha hanangana ny finoanao mba hahatonga anao hitsohy vavolombelona amina zavatra maventy. Hahatonga anao tena anana fahafahampo amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra anao. Betsaka dia ny olona riavana izy manao ny asan'Andriamanitra io fa efa tsy manantena ny fankasitrahan'Andriamanitra intsony izy. Dia ozy ny fitentsika izay mandeha goana foana izy tsisy fanantenana. Nefa ny boky Hebreo teo dia milaza fa ny finoana dia fahakina ny zavatra antenaina. Halleluja. Mba hatsangano kely ny tanan'izay manana fanantenana tonga eto androany. Engany izay rehetra antenainao ho tamperaka aminao ny fomba magana. Misotranonao androany ariva engany izay rehetra antenainao ho tanterahan'ny tompo amin'ny fomba engam-pandeha. Ho tanterahan'ny tompo amin'ny fahafenonana hitondra fiainana be dia be. Amen. Amen. Halleluja. Ka jereo tsara fa ny bokin'ny Korintiana ihany dia milaza ombenomeno hoe ny finoana ny fanantenana hita zafady koa zay hoe ny fanantenana hita dia tsy fanantenana intsony. Zany hoe raha mila anao ny zavatra hita maso dia tsy finoana ny anarana. Misaorany ianao tonga eto androany arivo na tsy eto aza ny dadantsika izay atao hoe fitaovana ny etsehan'ny tompo finoana fa ianao efa mitombo ao anatinao ilay finoana hoe miteny amiko foana Andriamanitra androany na tsy eo aza dada aza tsy maintsy mandeha androany. Halleluja. Ary engany ianao hita ny tompo eto foana miaraka amin'izay finoana miamitombo isanandro isanandro izay. Halleluja. Ny afantarana fa mitombo ny olona anankiray dia ny dimension spirituelle no mety manomboka tsy voafetra tsy azo faritana tsy faritany zavatra hita maso. Za aloha androany tsy manao intercession hoe hisedranany fonon'ilay olona tompo ataovy manoram-baratra be ny andro dala efatry eo ary rahoram-baratra amin'ny tena ozony fitenitsika izay tsisy voankiva. Tsy nanao an'izay intercession izay satria efa nanantena zanak'Andriamanitra mitombo finoana eto amin'ity toerana. Halleluja. Halleluja. Dia mirary raha mirary ny tombony finoana ohatrany mandra-piavin'i Jesosy amin'irao. Amen. Amen. Satria aza dimy riava fa ny finoana miantso fagagana miantso fitahiana sy ny sisa fa na ny fiainandanitranao koa dia mianina betsaka amin'ny finoanao.
Hoy Jesosy dia hoe mora tonga ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany fa izy. Zany hoe raha tsisy finoana ao anatinao, tsy possible nidirana amin'ny lanitra. Misy mandeha ve andro any? Mba kitio kely ny akaikinao hoe manana finoana hoe dia ilamina ny zava-drehetra. Mino zany ve ianao hoe asio amena mafy an'i Jesosy. Manomboka androany amin'ny vavaka mba hitonga ao anatinao ny finoan'Andriamanitra. Alleluia. Satria ny zavatra anankiray marina iavana amin'ny fotoana ny finoanan'Andriamanitra mitombo anatina olona anankiray, ny fatahorana ny Jehova tokony hitoetra ho azy ao anatin'izany olona izany. Hitahy ianao ny tombo, hitahy ianao Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ka raha te handeha amin'ny finoana ianao fa tsy amin'ny fahitana, dia ity zavatra anankiray ity tokony kasainao voalohany. Inona ilay izy? Maso-panahy misokatra. Inona tsara hoe? Hitahy ianao Andriamanitra. Hitahy ianao Andriamanitra. Ty zavatra anankiray ity ho iao ny tokony kasainao indrindra dia mba ahirata ny maso-panahynao. Halleluia. Efesiana toko voalohany teny 5:20. Livre d'Éphésiens 1:18. Zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy ary mba ampahiratana ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay aleny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Aiza moa izy? Aiza tsara? Ianao zany olona masina zany. Halleluia. Halleluia. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary mba ampahiratana ny mason'ny sainareo. Mampahiratra ny mason'ny sainao Andriamanitra. Ny fanamasina ilay hanokatra ny maso-pananao androany. Halleluia. Halleluia. Ary mba ampahiratana ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana. Dia io ilay finoana. Mba ho fantatrareo ilay finoana. Fatikina amin'ny zavatra antenaina. Ny olona tsy manantena zavatra dia izay olo izay no atao hoe tsy mino. Ndia atao koatra zany hoe teny tsy hita ny pasteur atokory no nisy nanasivako ty zavatra tato anatin'ny posto. Dia miresaka aminy hoe pasteur, za androany anomeanao zavatra, anomeanao telefôny na androany. Dia amen. Minisy. Halleluia. Halleluia. Fa raha izy ilay tsiny na mbola tsy hitany, satria mbola tsy hitany maso ilay zavatra, dia tsy nanantena izy ary tsy nanao amin'eny. Hitahy ianao ny tompo. Dia izay mety no midika fa pirofo ahafahanao mandray zavatra avy amin'Andriamanitra, dia ny maso-panahinao aloha no misokatra, mahiratra. Halleluia. Hitahy ianao ny tompo androany. Hitahy ianao ny tompo androany. Tiako amin'izao fotoana izao raha mba apetraka amin'ny finoana ny tananao dia hivaraka ao anao vetivety androany. Ary dia hanokatra ny maso-panahinao ny tompo. Mialohan'ny vavahako anao anefa amin'izao fotoana minitra visy izao tiako ianao raha anetaeta ny localisation ny fanamasina hoe kaseo mba tena ho isan'ny olona ho vanginao manokana ny foko androany. Ao anatin'izany feonkiry izany mivavaka miantso an'ilay Andriamanitra mahery, ray ny finoana, ray ny Israely, ray ny Abrahama, ray ny finoana, ray ny apôstôly Davida, lay nanana finoana ka nanangana an'izao irako izao. No iantsoko hery mahery vaika avy any an-danitra sy miafy ny fanamasina sy ny fanaterana. Hikasika ny fonao, hanananao ny fiainam-pinoana.
Ary ninona fahatsambarana ra-panahy izay nangeza anao tonono androany foanany zany fampahiratra ny masina anao ny fanamasina. Ny tompony ny fanamasina mahery ampahiratra ny masina anao androany rivo. Hoy eo aminao hoe mairaty mairaty dia mandraisa zava-soa avy amin'ny Jehova. Amen. Alléluia. Alléluia. Hitahy ianao ny tompontsika. Hitahy ianao ny tompontsika. Raha te handray zava-tsoa ary tianao hoe mitombo ny finoanao dia ny maso ananao no mila misokatra. Satria rehefa misokatra ny maso ananao, ny teny rehetrarehetra izay tsy fanozonana dia afaka mitomba fitahiana ho anao. Afaka mitanteran'Andriamanitra aminao. Satria mahiratra ny maso ananao dia hoy ianao hoe aza miteny zany. Fitahiana ho azy zany, tsodrano ho azy zany, filaretso ho azy zany. Efa na dia olona tsy mpivavaka azy no manositra teny fitahiana ho anao, fa nahiratra ny maso ananao tonga fitahiana ho anao iny. Satria tsy ilay olona miteny taminao fa ny fanahy iray izay napetraka Andriamanitra ao anatin'ilay olona. Hitahy ianao ny tompo. Manomboka androany aoka io vavanao io sy ny sainao io mba ho fitoerana zavatra tsara, mba ino zavatra tsara. Fa sy raha eritreritry raha rasiko tapahany micro tahiny tompontsika. Tahin'Andriamanitra ianao. Amen na ampahirato ny masom-pananao. Alleluia. Dia ozy izy hoe mba ho fantatrareo izay fanantenana. Zany hoe tsy fantatsika izay notsika raha tsy mahiratra ny masom-panantsika. Mariamy eo. Amin'ny fotoana jambena ny masom-pananao, tsy hitanao izay zavatra tokony hinonao. Tsy fantatra ao koa izay zavatra tokony hinonao. Ary rehefa tsy mahiratra ny masom-pananao, na Satana aza afaka mamboly zavatra hinonao na dia zavatra sy lôjika. Hitahy ianao Andriamanitra. Hitahy ianao Andriamanitra. Ka ny tontolon'ny finoana dia tontolo tsy hita maso. C'est un monde illisible. Tahiry Jesosy ianao. Fa ny impactan'izany monde tsy hita maso zany dia azonao tsapahitana. Sototoka. Azonao tsapahitana ary azonao masonao tiserena. Hitahy ianao ny tompo. Ka raha te hahita zava-mahagaga toy izany amin'ny fiainanao ianao, ndana ampitomboy ny finoanao. Alleluia. Hitahy ianao ny tompo. Hitahy ianao ny tompo. Androany hariva maniry any ahita olona tena hoe misokatra, manana maso-pana misokatra be lehibe ivoaka eto. Ary verineto izy raha mpisy maraina hijofa volonenina. Alleluia. Alleluia. Hitahy ianao ny tompontsika. Efa resako anao teo fa isan'ny tena ankafizy kristianina betsaka mba sy tenenako hoe pasiona kristianina amin'izao vanim-potoan'izao dia ny andray. Andray zavatra tsy zakan'ny fonony akory ary indraindray. Fa za te hamerina aminao an-trano hoe tsy afaka andray zavatra tsy zakan'ny fononao ianao. Amen. Satria avadika izay dia andray zavatra maventy be mihoatran'izay hinonao ianao raha mahiratra ny masom-panana. Dia nge porofitsika aminao amin'ny Hébreu 11:6 izany hoe raha te hita fankasitrahana amin'Andriamanitra sy hoe raisiko fa ianao miteny raisiko raha misy zavatra na hoe za andeha angatabavaka amin'ny ray aman-drenibe apôstôly David fa za miverina avy any mivaky problème ity. Tena ninonao ve izay zavatra andresanao izay? Tena ninonao ve ilay ianao andeha angatabavaka? Sa hoe andeha fosiny ianao ko amin'ny sary satria tezy? Hitahy ianao ny tompo. Raha te hita fankasitrahana amin'Andriamanitra ianao vokatry ny finoana,
Ndaovaka itsika ny Hébreu 11:6. Hébreu 12:1. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manamona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Amen. Eto Andriamanitra dia miresaka amintsika izay efa manantona azy eto androany. Halleluja. Tsy miresaka amin'olona izay mbola anaovantsika entsika hoe hitory filazana tsara izy amin'ity andin-tsoratra masina ity. Fa miresaka aminao izay efa eto amin'ity efitrano ity androany arivo. Halleluja. Ozy izy hoe raha tsy amin'ny finoana satria tongeto zasy ianao tsisy ny atsara velatsi fa hitady sitraka amin'Andriamanitra zany sa tsy zany mba ho ampidiriny lanitra. Hitady sitraka amin'ny tompo mba handray valimbavaka. Izy aloha tsy niany valimbavaka tongeto androany mba asandrano tanana aza menatra izy. Aza menatra fa tombo anao zany satria vavahana manokana ianao. Voninahitra ho an'i Jesosy. Oraisinao izay inonao. Amen. Halleluja. Miaina ny service rehefa olona miandrandra zavatra alohan'ny tongeto. Halleluja. Fa ozy izy hoe raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zany hoe raha tea ianady tea hita sitraka amin'Andriamanitra ohatry ny ahoana ianao fa eto mivavanao fotsiny le izy na zefitra fotsiny le izy tsy misy azo atao io Baiboly. Ny tapany manaraka dia manoro lalana antsika izy izay ampoisiko anao hitombo amin'ny finoana an-trano dia hankasitraka anao Andriamanitra. Dia ozy izy fa izay manantona an'Andriamanitra dia manino ozy izy dia tsy maintsy mino. Tsy maintsy mino fa misy izy sady mamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Hoe aminao inandray no mitrasanao ndana mino amin'izay ndana mpitomboiny finonao dia hita sitraka amin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Halleluja. Miverina anatin'io andin-tsoratra masina anankiray miverina ilay hoe mino. Finoana. Fototry ny finoana dia mino. Raha tsy mino tsy mahita sitraka amin'Andriamanitra. Ary raha an'Andriamanitra mila mino aloha fa mpamaly soa izy an'izay mazoto mitady azy. Za manantena itoy izao fahazotona mitady an'Andriamanitra zao dia mbola hiverina eto ianao rampitso. Ary anovo ela afahan'ny finoanao hitombo bebe kokoa. Halleluja. Indraindray izy zavatra safi koa tadiavin'ny fiainantsika. Afaka mpivahan'ny olonantsika, afaka mpandesantsika miari-piaina anatrehantsika. Fa io teny io finoana aoka hitombo ao anatinao ny finoana an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Hita ianao ny Jehovah-Andriamanitra. Hita ianao ny Jehovah-Andriamanitra. Fa io ilay miresahako hoe itsika mazana tsy ianao fa le efa zatra an'izay zavatra izay. Sitraka mitadiavina aloha vao ino izy. Tsy izay ny condition resahan'ny Baiboly fa mino ianao dia mahita sitraka amin'Andriamanitra. Mino ianao dia mahazo valo soa avy amin'Andriamanitra. Engany ianao zany olona zany. Engany ianao zany olona zany. Anona identité vaovao anatrehan'Andriamanitra ianao. Dia tsy Jean Batso mianaranao anatrehan'ny tompo fa imino. Imino lahy mino vavy. Ndao tiatanana mino rehetrarehetra mianaran'i Jesosy. Halleluja. Karaha ny Baiboly jerentsika raha mahita sy mahafantatra ianao olona malaza na olona izay tena nanana fitsombadian-tantara mahagaga tao anaty Baiboly dia ireo olona izay hitan'Andriamanitra fa mitombo finoana. Ahoana tsara? Ireo olona izay hitan'Andriamanitra fa mitombo finoana. Nanana finoana ny tombo, ny aina ilay finoana. Aoka ny finoanao tsy ho faty.
satria ny finoanao raha maty rehefa tsy mitombo maty izay tandreny fa aoka hitombo ananaina ny finoanao satria tenin'Andriamanitra izay fototry ny finoana loharan'ny finoana voalaza amin'ny Romaina 10:17 teo dia teny mitondra aina, teny mitondra fiaina, ary ilay Jesosy ivavahantsika dia ilay velona mandrakizay. Alleluia. Hita ianao ny Andriamanitra. Ka hoy aho teo hoe ny olona manan-daza manana tantara ikena rehetrarehetra ao anaty Baiboly raha Noa resahana finoana hoe ny Baiboly no nanorenanao any samby fiara izay tsy namboarina izy hoe tetsy amporo nanao dia mandina parikazika ao i Noa hoe za nahazo taridalina tamin'Andriamanitra fa anao samby fiara fa ho isy ranobe tsonany ke magnano dia mandeha aminao za dia izay mporo mba homeo faty afahako mandrafitra samby fiara eto za fa ny toerana nanaovanao an'ilay samby fiara dia ohatran'ity tsy Antananarivo à distance de 300 km ny anany ranomasina sisin-dranomasina. Ahoana reny ahatonga n'ilay rano ampitsingevana ilay sambo ary ilay sambo tsy tahaka n'ilay lakan'ny mpanaraky fa zavatra bevata be extra tahitoko ianao fa finoana dia nataon'ilay izy natany ny toerana izay impossible ny ampisikafana n'ilay sambo fa rehefa nietsika ny finoana hita fa nitombo ny finoana dia voninahitra ho antombo Noa sy ny amponany reny ozy ny Baiboly no fontsehitsy nainy ianao tongeto io raha ampitombo ny finoanao ianao dia ho tanteraka aminao ilay teny ny asan'ny apôstôly 16:31 hoe minoana Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy amponanao. Amen. Le miseho mafiafiaka ao an-tokantramonareo tsy te hivavaka io le miserinao io raha ezaka ianao ampitombo ny finoanao tsy mila zavatra ngeza be amin'ny fiainanao fa ny finoanao mitombo no afaka mipaty azy. Alleluia. Be dia be ireo olona amin'ny Baiboly any tsy mitanisaitsika eto noho ny amin'ny fotoana fa betsaka na mitsombarika ny tantaram-piainana na tonga azy voasoratra ao amin'ny Baiboly mihoatra amin'ireo olona be dia be manana anarana ao amin'ny Baiboly dia ny finoana mitombo. Isan'izany Josefa nanomboka nanofy izy nefa dia nandalo fanintsehana fa ny finoana tsy nahenan'ilay persécution risé izay niatra taminy fa vao maina mitombo ny finoana. Androany enga nesy ny olanao mampena ny finoanao fa ao ny olanao hotaim-bola ka nandratra sy ampitombo ny finoana ao anatinao dia ho hainty ny tompo amin'ny fisandrana. Alleluia. Alleluia. Ndao mba hiara-ilasika hoe tompo ampitomboeny finoana. Ndao hiara-mielontsika fandroana hoe tompo ampitomboeny finoana. Farany averena avy any anaty fonao lalina resy lahatra raha mbola tsy resy lahatra ianao zao mbola mamerina fa andraso le moment favorable maresy lahatra anao dia mamerina azy ianao. Isa roa telo izay resy lahatra tompo ampitomboeny finoana. Ny tompony hatanteraka an'izay rehetra. Halleluia. Halleluia. Tahin'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka ianao. Tahin'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka ianao. Ka raha tianao mandra-piala ny fofona ianao eto tany mandra-podinao any amin'ny ray amin'ny fotoanandro izay mbola hoela dia tovamena mba tena ho isy tantara mahagaga iseho amin'ny fiainanao ndana ampitomboeny finoanao ary izay rehetra inonao ndana tanterao. Alleluia. Raha mino ianao fa mamaly soa an'izay mazoto mitady azy Andriamanitra aza mitsaka mitady ny tompo ianao mandra-pahitanao valisoa mabevaka avy amin'Andriamanitra. Raha afaka mivavaka eto ntsika riava ny voninahitra an'Andriamanitra fa vokatry ny finoana izay nomen'Andriamanitra napetrany tao amin'ny ray itsika ka niny izy hoe
ianao afaka manangana fiangonana ianao. Izao tsika afaka mivavaka eto. Ary tsy vita amin'izay fa mbola napetraka tagnatin'ny dadantsika koa hoe ana efa tsy mety aminao eglizy helihely tao. Asa ianso mandika tena azafady pasteur mba tika hoe kely hoe helihely tao. Tahiny tompo ianao. Tahiny Jesosy ianao. Fa mbola namangy azy ny tompo miteny taminy tahaka ny Andriamanitra miteny ianao androany. Dia mihetsiky izy, mila manangana meka eglizy indray ianao apôtre David. Dia lasa izy na miainga tamin'ny alalan'ireny temany azy renao reny fa ny zavatra misy marina dia voninahitra ho an'i Jesosy amin'ny zavatra hitantsika ao. Manomboka mangilangilatra ohatr'izao izy ao, manomboka mangilatra tsikely, manomboka mipetaka les sport lustre. Fa za manentana sy mampahery ianao hoe toanina asan'Andriamanitra. Ndana miombona finoana amin'ny lehilan'Andriamanitra. Fa azo mba mitsangana mihitra mpanompon'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ianao tsy vonona hiala finoana, hiombona finoana. Amin'ny patriarka izay atsangan'Andriamanitra hitarika anao. Fa mitsangana mihitra ny mpanompon'Andriamanitra izay natao hitarika anao ianao fanozonana riavana. Ary tsy ho zakana. Tsy hoe kory ianao no manao zany. Fa tiako ilay fahasoavana mitombo ny finoana mitombo ny zavatra iaina. Mitombo ny finoana apetraky ny tompo ao anatin'ny raitsika sy lazaina amin'ny raitsika dia miha mitombo ohatrany dimension tondrany tompo azy. Ndaoka isika zanaka indray fa angataka amin'Andriamanitra hoe ampitomboiny finoana, ampitomboiny refy atratrarako izay tondranao ny raiko. Alleluia. Dia hoentiny tompo amin'ny fisangatana magary. Hoentiny Jesosy amin'ny refy avo ianao raha lasa anavana. Amen. Alleluia. Finoana tonga antsika afaka mivavaka teto. Be dia be kely ny olona manana onction pastorale, manana fahasoavana amina resaka leadership chrétien, fa tsy afaka manana. Tsy mipetraka misy ilay finoana io irangata afavoaka io. Fa amin'ny fotoana manomboka confirmé ao anatinao fa Andriamanitra zany miteny aminao zany, dia ilonao ilay izy, dia nalasy ianao miaraka amin'ilay izy, dia ny zavatra naraka anao dia hoy ao hoe fijona voninahitry'Andriamanitra. Amen. Ka partiranyity androandroany ity ianao ndana mba miezaka mino izay lazain'Andriamanitra aminao dia mientsera finoana mba hisehoany voninahitry'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny zavatra misy nge indraindray mandeha ohatr'izao tsika dia tena hoe mitombo ilay finoana. Fa miposaka ny masoandro dia me malazo ny mizetiny karaha voninkazo ilay vonaketsa amin'ny any hariva reny, tsy narahana rano izy sady tsy nasiana ombrage ahafahany mba mahazo alokaloka. Rehefa miposaka ny masoandro dia malazo ilay izy. Ianao efa manana misy natura matohitra ny masoandro io ao anatinao. Dia tokony izay natura izay tokony hatondraka anao ny finoana ao anatinao mba hatonga ny finoanao tsy halazo mandrakizay. Ianao men'Andriamanitra fahasoavana eto izay afaka ny mandeha ilay ranonay dia ny ten'Andriamanitra isanandro. Tokony hirehetra foana ny finoanao. Tokony ho feno fahagagana ny fiainanao. Fadana mitovy ilay finoana. Mampatsefika ny kaikinao hoe ampitombo ny finoanao eo. Ndao tsika hoe hiara ampitombo ny finoana mba hisehoany voninahitry'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Dia tenena izy inandray hoe ny andrasantsika hoe tahiny tompo ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Aza miandry ry havana. Aza miandry ely ianao. Fandana miala eto ianao aza matory misy androany hariva. Raha tsy efa mikonfirmenao nafato ianao tamin'ny vavaka izay tsy mila pitarika intsony ianao fa ilay etaeta avy any anatinao te hitombo no mitondra anao tanaty vavaka. Fa za milaza aminao hoe hitombo tokoa ianao. Afa nge le vavaka hoe tarihany izay tsy midikako hoe tsisy fiantsaika misy, fa tsara kokoa ilay avy any anatinao. Aza manaika tory ianao androany hariva
raha tsy nivavanao dia tsy lahatra miteny izay fandresen-dahatra avy any anatinao zafady fa te hitombo ianao ao amin'ny tontolon'ny finoana. Alleluia. Zay fa tsy nivokonao le efa niresahana teo hoe tontolo tsy hita maso ny finoana, fa rehefa ianao ilay miezaka sy mikiry hiditra ao anatin'izany tontolo tsy hita maso zany, tsara eny amin'ny fiainanao fa ianao dia olona finoana. Tsy azo afena amin'ny fiainanao fa ianao dia olona manam-pinoana. Halleluia. Tsaroako tsara zay vao nirahany tompo nahazo passeport dia nandeha tany amin'ilay toerana nanirahany tompo anay tany. Niteny izy mivady hoe nareo pasteur tokony mandeha amin'izay. Eny aloha karakaraina ny passeport efa nikapahana ny asa zany olantady any passeport ty midondolo barabarana ny papa sy maman. Vina ihany koa zay ity mandeha olantady any passeportnay. Aiza misy miorangary passeport hoe andafy e. Aloha ny tompo ko fantatra azy ianao any. Tay tompo ianao. Fa rehefa nandeha amin'izay hoe ndao nareo fahaterina. Sorona ny tompo fa nahaterina. Teneny akaikinao soa ihany hoe fa nahaterina. Fa tsy navalavala hoe ndana. Fa tonga amin'izay amin'ny toerana tena hoe tsy nisy any tonton, tsy nisy tantine atao, tsy nisy any zoky, tsy nisy any zandry. Dia mipetraka amin'izay hoe ahoana no atao aty amin'ny tany lavitra aty. So ihany fefa niova fo dia tsy nianso amin'ny brosy. Ahoana ilay izy? Fa nisy olona be dia be tany fa sy tonton. Dia ilay olona ny rano tompo anay. Ary ankehitriny izy hoe fa lasa fianakaviam-be ao amin'ny tanàna misy anay ao. Any Fenelivesta ilay izy raha sendra mandalo ianao dia mba mandroso. Alleluia. Tahitompo ianao. Fa tamin'izany inona ny zavatra na tonga anay nahita varavarana na afahanay nampandroso sy mbola nanao nanitatra ny asan'Andriamanitra hatrany. Ary sorana ny tompo miambonahitra izy fa efa misy sampana ny fiambonantsika any. Tahin Jesosy ianao. Alleluia. Finoana. Ndraindray tsika dia mitotototo mitady vahaolana, mitady petratana, mitady hoe ary indray ngamba ny bebe fahasoavana, bebe osy mifanaraka amin'ity problème ity. Dia tena aza sy ampianatra aminao androany hoe tsy dia izay loatra ny tena vahaolana amintsika mpanaraka ihany koa. Fa ny fanananao finoana hoe Andriamanitra dia zavatra ho an'ny fiainanao. Ny Baiboly dia milaza fa hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetrany hanome fahasoavana rehetra. Fahasoavana rehetra zany ro ngamba tsy mivoatanisa akeky nambakiaka andro e. Manomboka numéro tentsika amin'ny pasteur Vaviaka. Fahasoavana zegny io ano. Fahasoavana magnano. Jusqu'à parler tsy tapitra ny fahasoavana. Alleluia. Ao amin'ny raintsika an-danitra ao zany zavatra zany. Fa ny fomba hisotomanao azy, finoanao no ampitomboy ahafahanao misintona azy. Amaraparana azy dia mba ohatsika fa migavenao amin'ny verina rampitso. Ary eto moa dia atsipika ny filazana sahady. Fa rampitso zany dia hiangaviana ny filotsapana rehetrarehetra anentana ny mpikambana ao anatin'ny sampana izay tarihina ho sambo tonga hamonjy ny fotoam-pifadian-kanina eto rampitso. Fotoam-pifadian-kanina miavaka zany rampitso. Izay ahafahantsika mampitombo ilay finoana ao anatintsika. Alleluia. Ka androany eto mpamaranana an'ilay afatra te laza aminao hoe ianao tsy dia isan'ny olona be fahotana loatra. Teneny akaikinao ianao hoe hitako tsy dia be fahotana loatra ianao. Fa ny finoanao hoe tsy ampy. Ny finoanao hoe tsy arahan'asa hoe. Dia izay no mahatonga anao toy izao. Resao izy. Aza menatra azy ianao fa resao izy. Tahin tompo ianao. Tahin Jesosy.
tsy mifahotanao hoe matoy izao anao fa ny finoanao hoe tsy arahan'asa ary ny finoanao kely loatra. Fandroana izy ampitomboana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho alanao asa koa izy ampartirany andro mantia dia ho vavolombelony finoananao. Raha mamaky ny baiboly ianao raha lasaina vavy eto ampamarana ny faherezako antsika. Fa raha mpitsika dia vao manomboka mianatra amin'izay. Alleluia. Ao amin'ny baiboly dia misy vehivavy anankiray tao hoe Rahabajanga. Ndeha adikako aminao ny teny gasy hoe Imakorely. Na vehivavy mpijangajanga. Fa ina ny zavatra misy tamin'io vehivavy mpijangajanga io. Ndray andro io vehivavy io dia nisy iraka tamin'ny tanàna izay misy azy. Irak'Andriamanitra, isafotana. Fa rehefa hitan'ireo olon'ireo iny tsy miteny hoe iny misy kely iny. Aty misy itsy nanao an'izany. Fa ny zavatra natao satria ireo mpisafotana ireo dia voaenjika ny miaramila tompona andraikitra amin'ny tanàna. Nafeno ilay vehivavy tsangadia ireo noho ny fahafantarany fa irak'Andriamanitra ireo roalahy mpisafotana ireo. Dia raha vakinao ny baiboly amin'ny Hébreu 11:31-32 dia ohatra ny baiboly finoana tsy nahafaty ny Rahabajanga rehefa narodana ny mandan'i Jeriko. Satria finoana ny nanafena ny mpisafotany izay nalefa ny tompo tao an-tranony. Hitanao zany fa na dia olona faran'izay everiny amin'ny tontolontsika aranofo, everitsika fa olona ratsy be, izay tena tokony ialana tokoa aloha. Miala tsiny. Fa mbola novonjen'Andriamanitra nonino? Nonino tsara? Nonino tsara? Nonino tsara? Donc tsika rehetra miarakika mafy nonino tsara? Dia teny amin'ny akaikinao manana finoana hoe. Amen. Amen. Novonjen'Andriamanitra io vehivavy janga io. Narodana mba handringanana ny mpona rehetrarehetra tao aminy. Lay fefy manda fiarovana ny tanàna. Fa izy rery no novonjen'i Jehovah tao. Alleluia. Androany raha zavatra anankiray no natsipika teny am-piandohana ny amin'ny hoe ahafahanao mampitombo ny finoanao dia hoe Efesana 18 ampahirato ny mason'ny sainareo mba hahafantaranareo ny fanantenana. Dia ny finoana zany dia fanantenanareo sara. Efa nomekonao teo zay. Ampahirato ny mason'ny sainao. Aoka ianao raha ahiratra, hanokatra ny masom-pananao, hanokatra ny masom-pananao amin'ny côté tsara. Tsy vitsy fiavana ny olona manokatra masom-panahy, na anaty fiangonana io, na anaty sampana io, du côté négatif. Araka rehefa natsipikeria, lasa mampalahelo ny retourny zany zavatra zany. Fandroany ianao, aoka ianao hisokatra amin'ny tsara ny masom-pananao. Hisokatra amin'ny tsara ny masom-pananao. Hitombo amin'ny tsara ny finoanao. Fa tsy ianao ilay mpino milainga ny devoly, satria devoly ilay miampangalainga. Zavatra mampalahelo ny rivotra fafin'ny Satana tato aho. Dadabentsika ry docteur pasteur Ridza Randrenandiana. Hitantsika hoe niampy ny zavatra nafafin'ny olona ho azy ireny. Mampalahelo. Fatoato koa dadantsika koa andefasan'olona rago izay tena hoe tsy mehika mampamoron'Andriamanitra maray mandrenibe azy ireo. Tongeto aho mampianatra an'izany tsy hanindraindra ny maha-olombelona fa maha-olom-bohoson'Andriamanitra. Ka iny tompo ianao. Ireo tsara fa na dia efa nitsofina rano izay ama zanaky Noa, nitsofin'Andriamanitra rano. Fa rehefa nanao ny tsinefy tamin'ny ray ny ama dia nozony Noa ray. Dia ianao no mahalala ny fandehany tantara. Ka iny tompo ianao. Ny tena zanany mino izay nolo ray
ary miboka fahasoavana ao ambany elatry ny ray, manafy voninahitra ny ray tay tompony. Allo. Amen. Jereo tsara fa hofarana tanteraka ny afatry. Tsisy tsaratsara ny mily miteny avy amin'ny fanamasina fa tsy miteny avy amin'ny devoly. Raha iny ihany ianao mino zavatra tsara, mino zavatra mely, fa ny fiteny, ny fitory ny Satana, ny fiampanga ny Satana dia mazana zavatra toa tsara fa tsy tena tsara, toa marina fa tsy tena marina. Ka androany rahampitsika mandeha Yesu ary hivavaka ho anao rahampitso mba tena ho tonga aminao ilay osotry ny fitombona ao amin'ny finoana, mba hitombony fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainana. Ny olona anankiray rehefa mitombo amin'ny finoana tsy rava mandrakizay, tsy rava mandrakizay ny olona mitombo amin'ny finoana. Fandanake manandrama ianao misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, misaraka amin'ny fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra, hiangatsika ny finoanao ary hiarava ny fiainanao, totika ny fiainanao sanatria azandramana kory. Fandahana hiezaka manao izay mitombo ny finoanao an'Andriamanitra. Alleluia. Hitahinao ny Jesosy, hitahinao ny mitombo. Ka ny tantara faharoa, toko faharoapolo, andininy faharoapolo dia milaza tsara hoe minoa an'Andriamanitra, minoa ny mpaminany dia ombiny ianao ary minoa an'Andriamanitra dia ho tafatoetra ianao. Ny famadika asy be izy minoa an'Andriamanitra dia ho tafatoetra ianao, tafatoetra amin'ny finoana zany, ary minoa an'Andriamanitra dia ambiny Andriamanitra ianao, minoa ny mpaminany dia ambiny ianao. Alleluia. Ka aza mba isany ianao manohitra ny teny izay ampitorain'Andriamanitra ny mpaminany. Aza mba mitsangana ianao ho isan'ny olona sady efa tsy vita mitsingeny no mbola manohitra ny mpanofon'Andriamanitra. Fa engany ianao satria ianao nahazo ny rany ihany, hitombo ao anatinao ny finoanan'i Jehova, hitombo ao anatinao ihany ny fanadinan'Andriamanitra. Alleluia. Vavatsika. Tompon'Andriamanitra tsara sy masintsika ny danitra. Mankasitraka anao izay satria fahasoavanao no ahafahanay nandrena teny fiainana, nahafahanay kokoa niaraka ary troanay sy misotroanay ilay ranonay ahafahanay miditra ny lanitra ny fiadanana. Satria anao Andriamanitra nilaza hoe raha tonga ny zanak'olona moa hita fitomety ambony tany fa izy. Vavaka koa izay tompo maralo mangataka aminao androany, ilay teninao izay nizaraina teto androany dia aoka ho araka ny ao amin'ny Salamo 119 hoe ho tonga faniny mitongotra sy fanazavana ny lalom-piainanay zany. Iza nandre ka mino miteny tompo ho tanteranao ilay teny amin'ny Isaia hoe iza no mino miteny ampitorainanay fa ho ampanifaina izay nampitazeny tompo taminy. Rainay sarina lehilahy ny finoana dia avy toroteny ary ny toroteny dia avy teny Kristy. Be da be ny teny izay efa zarainao ombenombeny amin'ny alalan'ny mpanomponao eto amin'ity pilipitra masy, eto amin'ny fiangonana, fa aoka tompo anangana sy ampitombo ny finoana ao anaty mety vahoaka anao zany. Ary tompo androany ny zavatra rehetra dia hainginy. Nizaniza tompo anangana sy amelona maso ny finoana ray androany. Omenao azy ilay fahaizanao izay nataonao tao amin'ny pôly tompo. Omenao azy ilay fahaizanao tao amin'ny Eli. Omenao azy ilay fahaizanao nataonao tao amin'ny Jesosy zanakao. Ka nandresy hatramin'ny fahafatesana. Tompo mivavaka androany na inona zavatra
manozongozona ny finoana ao anatin'ny tsirairay avy. Roato zany androany ho eo andiara amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mefendrika asan'ny Satana mangalatra ny teny izay voaray teto androany ka mbola mitady hanomboka ny finoana. Roato iara amin'ny anaran'i Jesosy. Roato iara miala amin'io rahalahy io, miala amin'io rahavavy io. Raha io mivavaka androany miantso ny fahavelom'ny fananao sy ny fahazavana anafiny tsirairay avy androany ka ho tonga olon'ny finoana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotrana eo. Amen. Tiatanantsika voninahitry'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Misorantsika ny tompo dia amarana ny tanteraka ny fotoantsika sady